Nelson Rakotonirina, tompona andraikitry ny départementa fampiofanana eto anivon'ny fandaran'asa fiarina. Lohahevitra 5 no resahantsika anio. Voalohany ireo fiara-miasa roa lehibe niarahan'ny fandaran'asa fiarina tamin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail sampandraraha momba ny asa eo anivon'ny firenena mikambana. Faharoa ny fiara-miasa iray niarahana koa tamin'ny IFC na Société Financière Internationale sampandraraha iray eo anivon'ny banky iray izay-pirenena manoloana ny krizy ara-pahasalamana misy sy mbola mitohy ankehitriny. Resaka koa isika mikasika ny fitoerana ivoary sy ny fampiofanana ara-teknika. Horesahana koa ny taranja fanabeazana ara-bola iray amin'ireo taranja fototra 3 omena voalohany ireo mpisitraka ny fampindram-bola fiarina, ary farany tsy fampiofanana fotsiny no omen'ny fandaran'asa fiarina fa misy koa ny fanaramaso sy ny fanomezana tantsorika. Mialoha ny idirantsika ny Tsipriany amin'ireo teboka ireo dia tsara raha mipetsa-hevina ireo tanjona lehibe ny fandaran'asa fiarina amin'ny alalan'ny départementa fampiofanana. Voalohany dia ny fandraisana anjara feno amin'ny fampivoarana ny kolotsaina mampandraraha indrindra eo anivon'ny tanora sy ny vehivavy. Izany dia mba ahafahan'izy ireo mampiasa ny fahaizana sy ny fahaiza-manao mba ho fampandrosoana Madagasikara fa indrindra eo amin'ny tontolo izay misy azy ireo. Faharoa dia ny fandraisana anjara feno koa amin'ny fampandrosoana ny fahaizan'ny malagasy mandraraha amin'ny alalan'ny fanohanana sy fanomezana tantsorika ireo orinasa-pianakaviana, ireo orinasa vao miforona ary ireo vondrana sy rafitra ara-pahandrarana eny ambanivohitra mba tena ho maty anina.